volamena tsara rafitra ny fiainanao fomavany no azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro namadio toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny fatanasaina tomfanay natsokian jesosy tompamonjy-piay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana ny voalohan-karena ny fampiasana ny rano ny rivotra ny masoandro toromaso fanatanjahantena sakafo raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana zany fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomavany no azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro ny rano madio toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny fatanasaina tomfanay natsokian jesosy tompamonjy-piay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamanao miarabantsika rehetra androany isika dia iresaka mikasika ny sakafo ary singantsika mikasika ny proteina raha mametraka fanontaniana amindreo olona anelanelany 30 taona sy ny 50 taona isika manao hoe inona no an'izy ireo fonikely move nisy fahasamihafana tamin'ny ho an'ny ankizy taloha sy ny ankehitriny ireo valiny matetika dia ny hoe taloha afaka mihinana ovobetsaka ny olona toy izany koa ny céréale ny atody tsaramaso vary ary ny legioma sy ny voankazo fa ny hena kosa na ny trondro dia amin'ny farany herinandro ihany na amin'ny fotoana manokana jereo ny zava-miseho tao anatin'ny 30 taona nanomboka nihinana hena fromage bebe koa ny olona fa nina kosa sy ny finanan'ny legioma zava-maitso céréaly sy ireo voankazo ankehitriny kosa ireo vondron'ny patience dia manomboka mampirona ny ponina ny filana hinanana legioma voankazo céréaly sy ireo voamaina bebe kokoa ary manoro hevitra hampienana ny finanana hena sy atody toa marina sahady ny andreo ray aman-drentsika teo aloha na teo amin'ny safidiny na teo amin'ny fanoerany tona nihinana izy ireo ary tsy dia niatrika ireo aretina toy ny diabeta ny omamiadana ny tosidra ny fatapahan'ny lalandra sy ireo aretina maro hafa indrisy tamin'ny lasa vokatry ny tsy fampin'ny fahadiovana ireo fanafody sy ireo tsy fampin'ny fikarakarana ara-pahasalamana dia maty vokatry ny aretina toy ny tuberculose ny areti-pivalanana ny pneumonie ny olona ankehitriny hiresaka momba ny proteina isika rehefa maheno olona iray ianao hoe tsy mihinan-kena na koa manomboka manala ny hena eo amin'ny sakafony ny fanontaniana voalohany mipetraka ao an-dohantsika dia ny hoe ahoana ny amin'ny proteina aiza ho aiza ny misy azy isika tsiraray dia nobeazina tamin'ny finoana fa tsy maintsy mihinana hena fromazy atody sy misotro ronono mba azahoana proteina tena marina tokoa ve izany ny marina ankehitriny dia ny ankabeazan'ny olona dia mihinana proteina mihoatra ny filana ary mety animba ny fahasalamana izany
ankoatr'izany ny olona dia mitady proteina ao amin'ireo sakafo matavy fa kely amin'ny fibra sy ireo singa tena ilaina amin'ny fahasalamantsika. Ny sakafo be proteina sy tavy ary kely fibra dia mety hahatonga aretina toy ny vo, na mitombo ny adirin'ny gody, ny vato amin'ny tatavy, mampitombo ny tahan'ny kolesterôla ao amin'ny ra sy ireo aretina hafa. Raha ny marina, eo razantsika dia manana ny marina araky ny fanamarian'ny paisiansa an'izany ankehitriny fa tsy ilana ny fihinanana proteina be tsy mivily ao anatin'ny ronono, hena, trondro fa kosa farafahakeliny satria afaka azontsika ao amin'ny fototra hafa izany. Ireo nianatra momba ny sakafo avy ao Kanada sy Etazonia dia milaza fa ny sakafo mifadiena voalanjalanja tsara dia azahoana tombontsoa ara-tsakafo tsara ho an'ny vatana raha ny momba ny fisorohana sy ny fitsaboana ireo aretina sasantsasany. Moa tsy mahaliana ve izany? Kanefa mario izao teny izao. Ampy sy voalanjalanja dia midika fa tsy tokony hihinana amin'ny fahafinaretana fotsiny isika. Ilaina ny fandaminana bebe kokoa ho an'ireo mihinan-kena na trondro satria raha miresaka momba ny proteina isika dia misy kosa ny fitsipika tsotra araina eo amin'ny fikarakarana ireo sakafontsika. Mario tsara fa ny fampiarana ny serialy, ireo legioma sy ireo zavamaniry dia loharanon'ny proteina tsara ho an'ny vatantsika ary azy adino ireo voa toy ny mofo feno, ireo singa feno sy ny sisa sy ireo zavamaniry toy ny tsaramaso amin'ny akabeany, soja, voanjobory sy ny sisa. Hanome ohatra vitsivitsy ho amin'ny fifangaroan'ireo sakafo aho. Tsaramaso miaraka amin'ny vary dia tena sakafo matsiro sy tena tsy lafo vidy. Ohatra hafa ihany koa ireo voamaina miaraka amin'ny vary na legioma ary hafa koa toy ny soja, fromage vita amin'ny soja izay fantatra amin'ny anarana hoe tofu, ka izany dia tsara tokoa rehefa voakarakara. Ny torohevitro dia atao kely araka izay azo atao ny fihinanana yaourt, ronono sy ny fromage ary ny atody. Raha azo atao dia ireo ronono izay tena tsy misy heritra matavy. Ny calcium dia mety azo avy amin'ny brocolis ary ireo karazana voankazo toy ny loranjy, paiso ary ny tofu. Raha andeha tsena ianao, aza adino ny mividy voankazo ary mifantana izay tena mbola tsara indrindra tsy azon'ny masoandro. Raha hividy mofo dia misafidiana ny mofo vita amin'ny lafarinina varimbazaha. Afaka mifidy paty koa ianao ary ampiasao ny menaka vita amin'ny oliva. Mampiasa koa ireo karazana voanjo, amande, voamaina toy ny petit pois, ny tsaramaso, ny tsiasisy sy ny lentille sy ireo karazana anana rehetra. Raha azo atao dia asiana tofu na fromage vita amin'ny soja ary avy amin'izany dia vita safidy tsara ianao ampifaliana sy sakafo voalanjalanja. Afaka manome toky anao aho fa afa-po ianao ary afaka androso ho amin'ny teo-pahasalamana feno eo amin'ny fiainanao. Afaka hanampy anao Andriamanitra mba hahafahanao manohy sy misafidy isan'andro izay tsara ho anao sy ny fianakavianao ary aza dino izao teny izao manao hoe mihinana mba ho velona fa tsy velona mba hihinana. Misaotra antsika rehetra amin'ny manaraka indray.